Manamafy ny tsy fisiany gadra politika eto Madagasikara ny sombambahoaka Nicolas Randrianasolo voafito amin'ny distrika ny Betroka Androany raha nanao hevitra mahakasika ny fanambarana nataon'ny SADC ny amin'ny tokony amitsorana ny gadra politika eto Madagasikara. Tsy ny mpiaradia amin'ny filoha teo aloha rehetra no omena sazy sy nandositra eto Madagasikara fa ireo manao fandikan-dalàna tamin'ny andraikitra izay niraisiny teto amin'ny firenena hoy Nicolas Randrianasolo. Mbola maro mantsy TGV sy ny mpiaradia amin'ny filoha Rajoelina no miainan-kalalana amin'izao fotoana izao satria tsy nanao fandikan-dalàna raha ny fanazavany. Efa manana fanantenana ny amin'ny sy ny fanovana marina eto Madagasikara ny 5.9 isanjato ny vahoaka malagasy ary efa manao ezaka maro ihany koa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao hoy hatrany ny sombambahoaka Nicolas Randrianasolo. Tokony hatsapa araka izany izy SADC fa misy vokatra azo tsapahitanana ny asan'ny fitondrana fanavaozana ka tsy haino ireo vitsy anisa fa mba tokony hijery ny zava-misy. Tokony iray feo ireo rehetra niara-ny fananjehana nandritra ny fitondrana teo aloha fa tsy misy fanagejana intsony eto Madagasikara fa efa miainan-kalalana hoy ny sombambahoaka Nicolas Randrianasolo. Manamafy ny antso amin'ireo mpanao politika ihany koa ny tenany mba tsy hamela ho irery ny filohany fanavaozana manoloana ny fanenjehana izay atao aminy. Io moa fomban'le olona zay manana fahefanasalamina zany SADC io isika mpikambanao zany tsy mena siny zareo zany raha ohatra ka vita re maro koatran'izany fa tokony atao SADC zany de hoe tokony misapany fa hoe mbola misy ambassadeur betabe zany eto hoe tokony afantasy hoe ahoana ny fiaignana zareo tamin'ny fitondrana Andriamatoa Rajoelina teto sy ny fiainandreo amin'izao fitondrana fanavaozana zao. Tsara fantasy ane zany fa zany Andriamatoa Rajoelina zany filohan'ny teo taloha zany ane nanao ampimam-pafanam-bahoaka namono vahoaka izay agnisany nangatako tamin'ny fotoanandro tamin'ny télévision tamin'ny Vivaza hoe averegny mody daholo ny ex-le politika dia avoany gadra politika tamin'izany. Sahala miseritreretra zany hoe nahararaka eny zany nahazo an'izany mbola razona zany tagnaty fondriny, nahazo an'ny rebelisa zany tagnaty fondriny, nahazo an'ny relemesa zany tagnaty fondriny, nahazo an'ny lolara somaha zany tamin'ny fondriny, nahazo an'izany raha olo zany exilé adigno le zavatra zany satria avy aminazy izy amin'ny fotoana zao. Ka zaho manao afatra amin'ny SADC any zany zao. Amin'izao ny vahoaka sy hitanao fa tena hoe manana fanantenana zany 95%. Ny 5% zany sahala amin'ny olo mbola manimanty tokony Egypte zany. Tsy meko signy zareo satria mety nahazo tombontsoa zareo tamin'ny fotoany androny Andriamatoa Rajoelina. De tsara fantasy ny Andriamatoa Rajoelina maharana ny fanakatona ny Rajoelina zany hoe tiko zany teto sy magroe ravana de tokony ravana manana marika no témoin clair zany ny Andriamatoa kolemekely amin'izao fotoana zao satria amin'izao zany ny fanavoasana manokatra an'le toko manokatra an'le magro anefa namono betabe zavatra zay zany asinao ka nino zany mahatonga asika zany hoe raha manao niny SADC tokony ny entité malagasy manontolo politika indrindra zany ny olona manana hoe liberté amin'izao fotoana fanavoazana zao zay nataondreo asozay tamin'ny fotoanandro Andry Rajoelina tokony sangana hoe eto sisy gadra politika sisy resaka hoe ex-le politika fa zay nilefa teto zany asinao de olo nanao infraction ny ankamaroany ny olo zay isamborona de olo nanao infraction raha zay zany azinao tokony tsapahitanana hoe asika zay tokony hoe sy mandrimandry managnety zany hoe asika tade fanavaozana tokoa satria amin'ny alalan'ny fitoniana zany nahafahasika hoe nitadiany tamin'ny fangatasika tena amin'ny 13 mai sy tamin'ny Madagasikara hoe mila tony retony nagnavitra asika tamin'ny fagnavota Madagasikara ty zay tadi kolonel Mekely tamin'ny kapasady nanao déclaration hoe sy mety raha ataony Andriamatoa Rajoelina namono vahoaka teto nitivitivy vahoaka teto tena amin'ny 13 mai tena Madagasikara. Ka asika mankataka an'izay hoe jiro sy raha fa manao kely fanjakana amin'izao fotoana zao hoe famiagna délestage mandeha fanamboaran-dalana ny sécurité fa misy famiagna tsikelikely mpepehanina fa mora zany ve de tsy fapany SADC hoe misy résultat fa sy mpana politique viserisa zany azinao no tena aminao de igny maharaha asika ny hoe mpana politique zay misazy anaty fonjary zany de igny tena asika hoe maromaro gaza politique fa tary fa betabe ny TGV teto sy voasambotra satria tsy nanao fandikan-dalàna betabe ny TGV teto tao fotoana tao sy natao ninonino satria nonino sy nanao fandikan-dalàna ka raha zay zany hoe
mba tokony izory koa nareo zay tagnatin'ny fidona teo taloha hoe sisy zavatra teriterina eto fa fahalalana fa ny olo manao fandikan-dalàna vao sambisamby marobe itesika etosa ka zay navoaka soavy misika mpanao politika hoe aza veasara sika zany zalahy hoe ny président Colonel Mikaely ihany no hamaly ny raha ataon'olo zay fampiaingana azy sy ny ekipany zany mba tokony sanga sika zay mpanao politika zay hitasika fa hoe mahasapa fa hoe manao tokoa ny fanavoasana tokony sangana sika zay mahafantatra fa hoe teo tamin'ny tany sy firenena dia nanao fandikan-dalàna ny matoa André Rajoelina sy ny ekipany sasasasany fa sika zany dia sahala amin'ny hoe zony vampangany miaro tegna sahala amin'ny Colonel Mikaely foana zany azinao no mamaly an'ireo olona reo eto amin'ny tany sy firenena zay zany sy mety raha zay zany hoe raha mila résultat tokoa sika zany hoe ny zavatra angatasika tamin'ny 13 mai ny zavatra angatasika tele tamin'ny manera Madagasikara dia tokony sanga daholo sika rehetra zay agnisany hoe mahasapa fa hoe misy fivoarana zao misy ezaka ataony fanjakana fanavoazana amin'izao fotoana zay tokony apotipotiky foana manko tena ty zany izinao Rajoely zany dia tena olo mahasagnana olo zany raha misy nanaovako émission eto Madagasikara zany maromaro na tamin'ny Pivaz zay sampan'izay hoe tokony averinao ny exilé politique reo eto Madagasikara asolo daholo gatra politika tamin'ny fotoana any izy dia ohatra raha adininy Rajoely zany hoe Rajoely zany ange teto namono olo be tabe nampigatra olo amin'ny sy amin'ny atony sarapata zavatra zay zany sisy olesika olo hafa zany hoe tsy tenenisika hoe any fisarana na gendarme na zany na manambotra fahatasy fa aiko avy amin'ny zay potipotiky foana every sy naraha zany nahazo ny fianakaviany Nombola Razona nahazo ny fianakaviany Claudine nahazo ny fianakaviany Laurent Joaro nahazo ny fianakaviany Beriza nahazo ny fianakaviany Roly Mercia zay ihany mba fantafatsy kelikely sy ny olo exilé tadafitany marobe toan'izany raha olona zany dia zeny kinafy dia androany zany izy mahita fa hoe marary aminazy zany izinao le voa zavatra zay nefa mifanabara taminazy nampianarana lesina izy hoe raha tia hita fitoniana eto Madagasikara raha tianao ty plasinao ty reo ny voalohany tokony zay rehefa zay kanefa tsy nataony zavatra zay tena gaga anazy zany sadeky tamin'ny fotoanarina izinao sy mba nanao hesika zay hoe mba nanao an'izay hoe contre n'izay zavatra natao loatra zay fa dia mipetra posiny sadeky dia mahagaga zany aho hoe teto tsisy hoe coup d'état apodipotiky foana zany fa resaka hoe ny miaramila zay taritana dia matao Colonel Mikaely Nirina zany nalahelo ny mpanao tolona eto Madagasikara zay nasaky ny zo amin'ny mahavaivay tsy mahavaivay io satria natanjaka zany maramila ny Rajoely tamin'ny fotoana zany miaraka amin'le olona zay vokarama anaty anefa ny zoro ny Colonel Mikaely Nirina zany sy ny ekipany Tom Kapsaty dia nilefa Rajoely sy ny firongony nilefa satria agnatiny ka anao zany milefanao dia mahay ny rasa ataony ataonao zany ka mampanontany tena zany hoe ino ke mahatonga sadeky zany miditra fond loatra zany sahala hoe mampimananahaihai aho hoe mbola manjaka ve ny kolikoly satria manao koa satria mbola manjaka ve ny vola asesisiky Rajoely sy ny volamena nangalariny teto amin'ireo olona sasasany anaty sadeky tao zay mbola manao maso be sy mahita zany hoe nafantatra hoe tena nanao fandikan-daladalana tokoa Rajoely teto amin'ny tany sy firenena nangala sy zavatra be dia be nanakarena tapitapika dia tsy fantasy ny be teto izy coup d'état sara fantasy zavatra zay fa zavatra nazavany teto no déclaration ny Colonel Mikaely sy ny ekipa ny Tom Kapsaty dia nilefa izy satria maimay raha natao sinety izy zany zay ataoko hoe kapak'Andriamanitra foana no mahazo azy ka tokony mba conscient zany le sadeky hoe ny sasasany hoe ino ary matao sika idirasika lalina be amin'ny resaka raha Madagasikara mbola Rajoely ihany mahatonga ny manao an'izany za zany mahatonga amin'ny tena foana amin'ny fanjakana amin'izao fotoana zao hoe ino ke tsy hanaovana président malakilaky masika ny Rajoely io ataony fahadiadiana satria manjary mampiextely mpitona amin'izao fotoana koa zavatra Rajoely amin'izao fotoana mbola magniraka hoe mbogadrao koa namana isananana Madagasikara ao zay zany tena atao zany ka mila mailo koa ny fanjakana fahadiadiana amin'izao fotoana zao satria inona ny antony io mataony Rajoely ohatra ny foana hoe Madagasikara fahita familana 95% voaka malagasy tompoko agnisany fa manana liberté tena misitraka zany hoe fanavaozana tokoa eto amin'ny tasy firenena